Faly miarabantsika tseriavindray atra sa ity zoma maraina voalohany volana Mey ity trotan'Andriamanitra isika fa tafiditra ao anatin'ny volana vaovao indray ny tantanan'ny Nandrakariva nandritra ny herinandro iny ary ihany koa mahatsiaro manana tombotsoa manokana isika satria miaro antsika tokoa ny Andriamanitsika. No indierantsika namofina ina amin'ity maraina ity dia hivavaka isika. Ry Tompo-Andriamanitra misaotra anao izay amin'ny fitiavanao anay. Misaotra anao momba ny tsirairay avy eto. Misaotra anao mamaly vavaka. Misaotra anao izay tsy miala aminay. Misaotra anao ihany koa maharitra eo aminay Mandrakariva. Ampianaro izahay hanana faharetana. Ampianaro izahay hanam-pahendrena ary ampianaro izahay hangataka ny tsara indrindra avy aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Raha teny nofinainantsika androany dia manao ny fitakian'ny raintsika any an-danitra. Ary amin'ny Deutéronomie 5:20 manao hoe engane ka hanana foto izany izy atahorany ahy sy hitandremana ny didiko rehefa mandrakariva. Mahita soa izy sy nitaranany mandrakizay. Amen. Mijoro tahaka ny ray eo anivon'ny vahoaka n'Andriamanitra ary maharay azy no hitakiany fanompoana mahatoky avy amintsika. Dinonge ny fiainan'i Kristy mijoro alohan'ny taranak'olombelona izy manompo ny rainy izy dia izy mihitsy ary nohatra mampiseho an'izay tokony ho toetry ny zanaka rehetra. Ny fankatoavana izay nasehon'i Kristy no takian'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra amin'izao fotoana izao. Ny anao ny sitraponao Andriamanitra hoy izy izany ny sitrako ary ny lalànao no ato anatiko. Tsy nisy fahafoizan'ny tena no heverin'i Kristy ho lehibe loatra sy asa no heveriny ho mafy loatra mba hanatanterahany asa izay niaviany. Hoy izy ihany koa fony izy 12 taona nanao hoe tsy fantatrareo fa tsy maintsy hoeto amin'ny raharahany raiko efa nandray ny antso izy ary efa nandray ny asa. Ny aniko izy dia ny manao ny sitrapony izay naneraka ahy sy ny mahavita ny asany. Dia toy izany tokony hanompontsika an'Andriamanitra izay feno fanoloran-tena indrindra ny fankatoavana azy ny tena manompo an'Andriamanitra. Izay rehetra teo zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra dia tsy maintsy manam-pirofo fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra sy Kristy ary ny anjeran'ny lanitra. Io ny fisedranany fanahy tsirairay. Tanjona lehibe kendren'Andriamanitra dia ny hisedran'ny olona amin'ny fanomezany azy fotoana mora volana ny toetra mampanahany. Tsy hividianana ny fitiavan'Andriamanitra ny asa tsara fa mampiseho kosa fa manana an'izany fitiavana izany isika. Ary amin'ny lefitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika dia tsy hiasa mba hahazahoany fitiavan'Andriamanitra. Sokajin'olona anankiroa ihany no misy eto amin'izao tontolo izao dia sokajin'olona roa koa no hita ao amin'ny fitsarana. Ireo izay nandika ny didin'Andriamanitra dia eo ihany koa ireo izay mankatoa an'izany didin'Andriamanitra izany. Izany Kristy toetra isika zasy ianao izany. Moa ve ianao mahatoky sa ve tsy mahatoky? Dia hoy izy manao hoe raha tiay ianareo dia tanjana ny didiko. Dia izay manana ny didiko ka mitanjana izany dia hoy izy hoe izy no tiay. Inkane izany no ao anatintsika tsirairay avy dia ny faniritsika dia ny hanompo sitrapony raintsika izay naneraka antsika satria fantatsika ny sorona nataony teo Kalvaria efa voavidin'ny rano tokoa isika ka mendrika ny azo ny satroboninahitry ny fiainana izay efa omanin' Jesosy Tompo antsika tsirairay avy. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay ry ray tsara indrindra-danitro ny amin'ny fitiavanao anay, misaotra ny amin'ny tenao izay niraisinay amin'ity maraina ity. Tarito mandrakariva izahay ary aoka tsy ho adinay fa ianao Kristy dia ohatra tokony arahanay amin'ny lafiny rehetra. Aoka izay ahoany tena, aoka izay havita hibanjina anao mandrakariva amin'ny fotoana rehetra ihany koa. Anaran'i Jesosy, amen. Saru vile,
miaro